ety tanandava eto amin'ny toerana fitahirizan'entana antsoina hoe giton an'ny vondrona sodiat no toerana nanafena ny fitondrana radioelina ireo fitaovana sy kojakoja maro toy ny panneaux solaires, structures, isolateurs, onduleurs sy transformateurs ary batterie. Tokony ho nampiroboroboana ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ireo fitaovana ireo saingy nafenina tato nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana nentiny minisitry ny angofo sy ny akoranafo. Herinandro lasa izay nahazo information mahakasika ny fizen'ity entrepôt hoe misy entan-jirama izay magasinena anatina entrepôt na société privée ary ny tompon'le société moa izany dia manana olana ihany koa amin'ny fitsarana. Rehefa tonga nandefa solotena taty moa izany zahay tamin'ny voalohany dia tsy niraisina ny solotena sy nalefa ministera izay teo anivon'ny kabinetra sy nafelaniditra ka izay natonga anay hoe alao izahay mihitsy no midina toerana mijery hoe inona ny situation ity moa izany tsy initiativen'ny ministera fa initiative indrindraindrindra ny fitondram-panjakana ary fiarahamianka ny gouvernement da miaraka ny raha-miasa ihany koa tamin'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana amin'ny toetrandro. Hita eto izany fa hay tato izany nanafenana an'ireo panneaux solaires indrindrindra an'ireo 43,5 mégawatt izay natao Madagasikara iray manontolo misy zao ampetroka, misy fanandilamena, manambatondrazaka, manafatotra maro izany izay efa zahay teo anivon'ny ministera mitady izany hoe ahoana ny anatanterahana an'izy haika ilay entana efa taty ihany ka arak'izao hitanareo izao tato ihany koa no nahitana hoe hay isika efa manana entana ahafahana manao sous-station iray ho an'Antananarivo izay tena efa saturé tokoa izany ny ankabeazan'ny sous-station eny. Tato ihany koa izany nahafantarana hoe manana an'ireo matériel d'isolation antsika ahafahana misoloka ny délestage vokatry ny tsy fiasian'ireo matériel d'isolation ireo izany. Iroso amin'ny fanisana sy ny fampitahana ny atota taratasy momba ireto fitaovana ireto ny ministera tompona andraikitra ary isy fepetra ho raisina amantarana ny lalana izay efa nizorany ny ampahany betsaka tamin'ny ireto entana ireto raha ny fanazavana hatrany. Fepetra ho raisina aloha tonga dia ho afainganana aloha izany fametahana an'ireo centrale solaire indrindra ny amin'ny fatra izay efa nikasana nanaovana an'ireo centrale solaire ireo izay ny voalohany. Fepetra faharoa rehefa vita ny confrontation dia jerena hoe ny entana niditra tato marina ve ny entana no entana mivoaka ary entana mivoaka ve tena tonga destination nanaovana an'ireo inona moa izy teo le centrale ireo tokoa ve sa hoe nandeha tamin'ny toeran-kafa. Raha sanatrika nandeha tamin'ny toeran-kafa ilay izy dia izay tompona andraikitra amin'ny fanandrika amin'izay izany dia tsy maintsy andraisana fanapakevitra satria araka ny teny teo hoe ny tanjontsika dia ny anome mangararo ho avoaka malagasy. Orkla, azafady aloha azafady tena reraka mihitsy manenjika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy Teria, taizany nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila rapitso valio aloha raha tsy inonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena avaly azy. Ry namako ny tranopody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva top radio fonafona. Talata fa 13 ny volana desambra taona 2024 manatitra ny arabe topo klasy topo vavy amin'ity ora sy fotoana andraisanao ny fandarana be miray talata melohan'ny talata farany amin'ity taona 2024 ity isa manao mampifandraitsika tsy amin'ny lafin'ny teknika tahina kely ihany koa sy Thierino amin'ny lafin'ny tantsoroka raha teknika manao fandarana kapobeny miaraka amin'ny vahintsika amin'ity an'io ty barson rakotomanga miarabanao tonga eto amin'ny top radio am'izao marain'izao dia miaraba ny ekipa ny top radio rehetrarehetra dia teany koa ny arabana ny mpanaraka ny
marina eny ary ny vaintsika dia tsy vaovao fa pitarika syndicat izy ny randrana syndicat ry mazava loatra maro moa ny sehatra antserany fa io ny tena isan'ny afantarany maro azy Barson Rakotomanga rehefa faraparana ohatra zao ny taona dia fanao ny manao jeritodika zany ny zavatra nitrangana namarika ny taona 2024 ity lohevitra resantsika amin'ity ity meo fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tsy voana amin'izay tsika fa ny lafiny sosialy indrindrandrindra mahakasika ny tontolo ny asa ny mpiasa ny ataontsika hoe ny amaindainy zany amin'ny ataontsika tompontsoa ny mpiasa ny tontolo iainana ny mpiasa ny lafiny lalàna maro samihafa fa raha petraka aminao fanontaniana dia mpiandohan'ny fiarahantsika zay Barson Rakotomanga raha atao zay ataontsika hoe amtinana fomba fijery na ahitanao azy raha atao bango tokana zany ny sehatra sosialy indrindra fa ny tontolo ny asa tamin'ity taona 2024 ity nanahoana io moa zany le hoe fito 2024 no resahantsika manahirana no iteny hoe nety le izy fa ny azo ambara mahitsy be zany aloha zany hoe nisan'iny le fanovana zany de fanantenana zany nohatra no hiteny amin'ny mpiasa hoe hisy fanovana ary zay le andrasan'ny mpiasa zany amin'izao farany taona zao zany miandry zany ny mpiasa hoe tena makany amin'le fanovana ve ny hitataratra ety amin'ny tontolon'ny asa sy ny famoronana asa sy ny zoan'ny mpiasa ve izay fanovana izay mbola nytiako tsinena tsara zany hoe mbola mipetraka eo anatin'le hoe manantena zany ny mpiasa amin'izao fotoana zao taorinan'le hoe fanovana goavana iny asa aloha hoe mifanalefy amin'izay ve satria raha ohatra jerena fotsiny zao mifisitrahana ireo tombontsoa sasatsasany raha ho nivonkinapsa nge zao Barson Rakotomanga toatra nisy fampanisy dingana natao ihany reo fampisondrotana an'ireo zavatra sitrahana volanjaza sy ny sisa raha zay faharoa inona ny tena lasan'ny mpiasa ao anatin'le izy le hoe satria ny fanjakana zao ty misy hoe 7,100 zay hoe le le tsika raha ohatra mantsy zany tsika raha vao miresaka ty moa tonga de nanonona ianao hoe miresaka knapsa nisan'iny 7 lasa ray alina niakatra ny volany bevoka ny sy ny mpitraizakely ny zavatra tsindrina amintsika zany tsy zava-baovao zay tsindrina amintsika rehetrrehetra avy 2,000 ny volanjara de lasa 5,000 de lasa 7,000 de zao izy lasa ray alina de aiza amin'izay zany le vaovao tsy vaovao zany aloha raha ho an'ny mpiasa fa zany ohatrany hoe fa fiakarana tokony mandeha ho azy zany rehefa mandeha tsara ny fampidirana ny vola ny lasa-kemboka aveny amin'ny mpampiasa zay alefa ao amin'ny knapsa de mitombo zany ny vola miditra ao amin'ny knapsa io ary tsy amin'ny lasa-kemboka ihany fa am'ireny le fametrahana ny volany knapy ny volan'ny mpiasa any amina orinasa amina banka mba miteraka zany le vola de le zanabola reny zany tokony eritreretina daholo hoe makany am'izay le isin'ny fampiakarana ka raha ny teny zany ny mpitantanao anivon'ny knapsa hoe ny tsara ny fitantanana de mazava loatra izay zany ny azy no eritreretina de tsy fanovana zany mbola tsy zay le fanovana ho resantsika rehefa avy eo tsy mbola zay le fanovana endrasan'ny mpiasa sy ny zokolona fa zay zany mbola hoe zay no hitany hoe anaovana kely reny le hoe vahaolana tako-kenatra ozy zay atonivon'ny randrana syndikaly mikasika andray io resaka io fa raha ohatra ka manao tamberina kely ihany koa Barson Rakotomanga raha hoe vao nipetraka nijoro ty fitondrana tarihan'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavozana ny Republika Colonel Michael ty de namaritra izy ireo lahara-pahamehana misa enina
de anisan'io zay mahakasika ny sosialy ny betsaka am'ireo de eo zany aloha ny jiro sarano zay filana fototra eo ny fanabeazana sy ny fahasalamana de eo misy resaka hoe ny asa ny andeha amin'ny fahadimy ny tanora ny asa de aty am'le fahina ty moa zany mikasika an'le anaovana le fanavozana satria ireo zany soritana efa nentin'ny prime ministre teny anivony nanteny mery reo nanaovana le fandarana asa akapoben'ny fanjakana sy ireo ataontsika hoe tetiandro anataterahana zany hita sotra efa hita ihany nge le finiavana ao anatin'izay zany le fanavozana pasoraly andininy fahadimy le resahako teo hoe ny tanora sy ny asa ao anatin'le resahana efa tsy efa mba mivatika vola 10 andro zao io ty anty 10 andro ao anatin'le fotoana anaovana évaluation ary taona elanelan'izay 10 andro zay nareo dia mba tsy lazako hoe vahiny efa tena mba nifampiresaka tamin'ireo mpitatana ny firenena am'izao fotoana zao tao anatin'izany fifampiresahana zany fampangilina velona nataonareo sa hoe mba ahafahana manora itya ny hevitra ho fanatsarana ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Io tsika raha mijery fotsiny hoe arak'le nambarako teo hoe ny mpiasa sy ny zokolona am'izao fotoana zao de manantena hoe inona le fanovana de enao moa nanambarany tele hoe teboka fahadimy ao anatin'ny programme mpanjakana zava-dehibe zay ne mbola tsy miteny mihitsy hoe tsy makany amin'ilay fa zay mahita sady am'izao le hoe nisy ny fionana le fanginana 2 volana zay le nambara mantsy tamin'ny fionana hoe amena 2 volana ny fanjakana am'izao fotoana zao ny gouvernemanta sy ny mpiaraka amin'ny ijerevana hoe manaona ny fiasany de toy izany ko satria zay le nilaza hoe ny premier ministre dia tazomina hatramin'izao zay fanambarana izay hoe ny premier ministre dia mbola firongony satria isan'le nitorinay teny amin'ny Bianco tamin'ny 2024 mikasika ny fanaovana tantely-efadrakotra ny volan'ny mpiasa knapsa iny dossier iny zany de nangina matoa nangina ny dossier tamin'ireny fotoana ireny de teo amin'ny fitondrana izy zany satria solo tena mpanjakana tary amin'ny filakam-pitanana ny Bening izy dika zany mba hanana tanana lava be teo amin'ny fanjakana izy am'izao zany de nanontaniana nyteneninay tamin'ny rehetra hoe tamin'izany izy tsy plein pouvoir zao izy plein pouvoir iza no mpitsara asa ao amin'ny Bianco sa iteny hoe coupable premier ministre am'izao fotoana zao raha ohatra zao vao kitihana le dossier any de zay no mahatonga ny raha mbola eo fitondrana izy tsy hisy mihitsy ny afaka ikitika le dossier fa de lasany zany ny dossier nay le napetraka tamin'ny 2020 sy 220 pejy zay le fitambaran'le dossier napetraka teny amin'ny Bianco tamin'ny Pâques de vona lefa tany amin'ny Bianco satria rehefa eny amin'ny Pâques izy ka misy ahiahina kolikoly de alefany kany amin'ny Bianco anaovana fanadihadina de tonga teny dossier nay de nahazo référence de natory teo rehefa avy eo iny tsy verenantsika iny fa efa ilazana amintsika hoe 2 volana de zay no nanginana kely tao anatin'izay fa nazany tsy hoe nangina tena tao amin'le hoe nangina zay nanao an'ireny esika mikasika ny raha vao mitsidikidika tontolon'ny asa ianao mitsidika syndicaliste ianao tsy maintsy mijoro foana zany ny randrana syndicaly zay zao androany atoandro dia nao etsika etsy amin'ny zone forelo etsy misy orinasa satria miresaka knapsa mantsy anao misy orinasa zay aletsynalo ny lasakemboko amin'ny voniknapsa dia nakatony orinasa nakatony knapsa ny compteny le hoe zelena ny compteny de nefa zao zany vonina am'izay le orinasa andoha tsy lasa voasazy daholo keo zany mpiasa rehetrrehetra am'izao am'le couverture sociale afaka misitraka nefa ny vola efa nitangosina tamin'ny karama am'le anjarany ampiasa de zao zany le mpampiasa vonina andoha 40% 30 à 40% de mbola tsy efa elaela zany nangataka an'io le orinasa teo anivon'ny knapsa nangataka fiona tamin'ny talejenara rehefa hoe zay nambara tamiko tamin'ny maly ary ho avy eo mihitsy ny randrana syndicat ao anatin'izay satria misy tombontsoa zoan'ny mpiasa voaketikitika eo ilazana amintsika hoe zany lasa manahirana be ao anatin'le inona marina no tena tiany atongavana ao anivon'ny knapsa mbola be da be ny zavatra fantatra satria tsy reny lasa manakona n'ilay tena zavatra tokony ovaina zany reny le hoe fampakarana kely reny atako kena satria tato anatin'ny herinandro fampiresaka tamin'ny mpiasan'ny knapsa mihitsy ary zay hoe reny le fandaniana meopapana fandaniana atao amin'ny fitantananao
roatrandre ny arahantsika mahita tamin'ny réseaux sociaux reny fanofana ordinateur to efa niala raha ohatra efa nasorona tamika teo rany ny renyle tomobile mandeha amin'ny courant zany rehetra zany zany petra be o zany satria reny koa sange nisy an'leo hoe fanapakevitra tamin'ny fitondrana teo aloha hoe tsy mividy fitaovana satria tratran'izany akamaroan'ireo hoe tsy mividy fiarakodia vaovao fa mampanofa zany eo manofa moa zany satria ohatran'izao zao tadidiko ny tery zareo tery atsimba zany tery amin'ny ACM ry hoe manao location amina concessionnaire fa tsy hoe mividy fiarakodia vaovao fa zany le toromarika avy any fitondrana tamin'ny fitondrana teo aloha ka mety fampiarana zay na tonga le ty amin'ny to mivokasika zany inona le de zay le rasan'ny olona le anova ovana satria tsy vola amin'ny fanjakana io zany tokony mipetraka le phrase le fitenin'ny tanora tsy vola amin'ny babanao fa vola mba ho mpiasa io tia zany tokony atao zay mba akely indrindra ny fandaniana fa inona zany nentinao anatin'izay rehefa hoe anao fanovana 2 volana miteny zao le hiditra am'le satria mbola knapsa ihany tsika moa zany tena be da be misy le 11 milliards mapakapeo ndrery zareo amin'ny conseil communal hoe tsy adoan'io zareo fa an'ny SMGD de tia niafatra ho an'ny ramatoa conseil communal aloha zany ao anatin'izany conseil municipal hoe personne morale ny raha mangiabe ny tanàna ratsy be ny tanàna izy tsy afaka nikitikidika ny vola mipiasa atao amin'ny knapsa iny dikan'izany tsy mitovy hevitra aminao ny randrana syndikaly fa ianareo amin'ny commune aloha zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny SMGD mamerina ny volany mpiasa zay aloha zany tsy hitovizana hevitra amin'ny ramatoa conseil municipal zany Clémence zay resaky zay efa lasa lehibe ny faritra lalamanga izy moa arabaina izy ao anatin'izay andraikitra vaovao zay fa de fa ambaranay aminao zany tsy mitovy hevitritsika nareo nisany tsy fahafahanareo mifandrindra zay ne satria conseil communal zany tokony afaka mandrindra tsara ny fitantanana manara-maso fitantanana ataony be ny tanàna isan'ny tompony andraikitra akory zareo zany zay le tandremana tsara ao anatin'ny zavatra oatra zay hoe responsabilité partagée ny conseil communal conseil municipal sy ny be ny tanàna io zavatra io dia anjarany zareo mamaly le izy fa ny fantatry ny mpiasa de miverina ny volan'ny mpiasa ary any zany nga tale général ny tokony napakatra sandry napakapeo be mihitsiny hoe zany tokony zeleny nalay ny orinasa io zeleny ny vola tany amin'ny resaka commune tany tsy mamerina ny vola ry zareo fa tsy ny orinasa am'izao amerina efa milazalazay ny araka ny fitarainana maly de be da be ny orinasa ohatran'ny fanonoko ohatran'izay hoe idina le kaontiny de raha ohatra ka tsy andoko kosa aloha ny orinasa za nombokevitra amin'ny knapse fa raha ohatra kosa vonina le orinasa androtsaka n'le trosa ao anatin'lay hoe zarazaraina le izy inona ny tsy anokafanao an'le izy satria le izy ane raha idinao de tapahanao koa zany le zoso tombotsokely le mpiasa mpikambana ao anatin'le izy zay ny zava-misy ao anatin'izay zany hoe any zany ny fanovana ilaina izao hoe ahoana no anenana ny faran'izay kely ny fandaniana ny fitantanana fa ampianina kosa ny averina daholo le vola arovana ny rafitra io knapsa io ety mahaliana nareo iny fa ho tolotra eo zay rehefa knapsa moa zany zao karazany hoe singanaka ao anatin'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny